Tsiaro anao, tsiaro anao. Fandarana eto amin'ny radio Antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nieza. Klasy tompoko vavy ampitiavana trany ny erako aminareo anatin'ny fandaharana tsiaro anao fandaharana ankafizitsika mandeha isaky ny amin'ny efatrora atao amin'ny radio Antsiva FM 97.6 mankasitraka trany manaraka ity fandaharana tsy foinareo ity fandaharana miresaka tononkalo rano fotsiny dia nanomboka tamin'ity taona ity moa zahay dia manasa vahiny izay tsy zoviana amintsika itsony angamba rapy tononkalo isika satria efa fantadaza ao amin'ny internet ny asa soratra izany vahintsika izany avy hatrany dia hiantsa ny tononkalo izy dia avy eo isika afantatra azy izary izy menanao sehatra. Misotra ny Nieza dia ny tononkalo voalohany arahana hojerena ovakineto moa dia tononkalo mbavaka ny anaranao riraiko. Ny anaranao raiko kaloko sy raiko alokaka toambava ventsoko lalandava. Ny anaranao mahery dia raiko tsy antery fa masina indrindra ka tiako ahindrahindra. Ny anaranao tompo manafaka toloko raha vizana ny aiko na kivoko ny saiko. Ny anaranao riavo ialofako raha lavo ty tenako malemy miantso anao ombiendy. Ny anaranao tsy foko raha ketiko atampoko fa izy no arena sy any fandresena. Ny anaranao iany no atsoko antrany hatrany fa ery antsapiko inoko sy tokiko. Rabe Paoly na dada Rabe no afantarana azy amin'ny asa soratra faly miarabanao dada Rabe tonga tao fandaharanay. Faly miaraba Nieza dia faly miaraba atao fandaharana rehetra dia faly miaraba koa ny mpiaino rehetra ny radio Antsiva. Rabe Paoly ny tena anarany dada Rabe kosa no afantarana azy amin'ny asa soratra maro dia maro ny asa soratra nosoratan'ny dada Rabe ary izay tononkalo fiderana n'Andriamanitra izay izay nanomboan'ny ity fandaharantsika ity no entintsika ihany koa zany ataontsika hoe efankasitrahana azy ihany koa satria ny talenta dia avy amin'Andriamanitra dia misaotra anao aloha nanao any tononkalo kanto dia kanto iny dada Rabe fanontaniana voalohany oviana moa dada Rabe nanomboka nanoratra. Efa ela ihany nanomboka nanoratako satria tamin'ny mbola teny amin'ny WC teny amin'ny collège teny ngamba classe de 5e ngamba tamin'izany fotoana izany dia manomboka nanandrana nanoratra dia manoratra moa dia manoratra dia aprimina dia manoratra dia kobonina mangina fa tsy aseho an'izaniza. Anahoana moa ny kobonina izy io? Ka mbola tsy fantatra tsara hoe ahoana moa zany tononkalo zany fa mihaino mamaky tononkalo ny sasany ohatrany hoe ra dordo sarabe aveto sy ny sisa dia mianatra dia tononkalo tany an-tsekoly koa dia mba manoratra manandrana manoratra dia eo dia mbola tsy fantatra hoe ahoana naovana azy fa manoratra fotsiny. Mahafinaritra izay hoe resadresaka tamin'ny dada Rabe fetim-boan'ity fandaharantsika ity izay ny fandaharana tsiaro anao moa zany dia antsa tononkalo no tena zava-dehibe atao amin'ity fandaharana ity izany nefa tsy misakana ny resadresaka ihany koa amin'ny mpanoratra dia izao nanaovantsika azy angataka tononkalo ray amin'ny dada Rabe indray isika ao aorianan'ity ranankiray ity. Eny ary tononkalo mpivavahana no nanomboan'ny dada Rabe azy teo dia amin'izao fotoana izao moa zany dia efa hakatoko ny andron'ny mpifankatia isika dada Rabe ka mba mangataka tononkalo mpitiavana avy aminao indray zahay tantarao kely aloha ny nanoratanao an'ity tononkalo ity. Dia ny tononkalo vakiako zany tononkalo mpitiavana dia mitondra lohateny hoe hatramin'ny nahalalako anao zany hoe misy fotoana iny amin'ny fiainana iny hatramin'ny alalana olona anankiray
dia miova daholo ny zavadrehetra ohatrany hoe efa lasa ohatrany hoe tsy voatoditra tanteraka fa lasa mifandraika daholy amin'ny zavatra vaovao dia zay natonga n'le tononkalo hoe atramina laloko anao dia niova dia zavatra be dehibe niova ndahoary atramina lalako anao atramina lalako anao dia niova ny tontoloko niova ny marainako niova ny fisainako niova koa ny fiainako niova ny angolako sy reny tambotamboko niova ny masoandro sy nyendriky ny lanitro niova ihany koa reo voary nojereko niova ny lalàna sy ny didy izay nekeko niova ny eny lalana sy faritra ny diaviko niova koa ny kanto sy ny zavatra mitiaviko niova ny fahazarako sy reny fombafombako niova ny fandrindrako ny asa izay natomboko niova ny fandahatro ny ora sy ny andro niova ny famantatro ny hariva sy ny atoandro niova ny fijeriko ny manodidinay niova ny fandiniky ny foko sy fanahy niova ny famaritro ny mety sy voarara niova ny fandraisako ny ratsy sy ny tsara niova hatramin'ny fototry ny sorisoritsaiko niova ireo mamizana sy mankarary ny haiko niova ny tantarako izay rehetra amiko niova ny anjarako ianao ny lasa mamiko hatramina lalako anao kanto dia kanto za dadarabe aloha dia anisan'ny mpankafy anao ary raha ohatra hoe resahantsika tsotsotra kely eto ny nahafantarako anao dia atao amin'ny antiaranay ty tao anisan'ny mpamaky ny tononkalo ny dadarabe ary tena mahafinaritra daholo reny tononkaloanao reny isaorana be misaotra betsaka nija mitovy ianao za koa mamaky ny tononkaloanao saotra anao koa zany ya dia andaontsika eno hira anankiray indray aloha mifanaraka indrindra amin'izay atramina lalako anao izay resahan'ny dadarabe anaty tononkalo izay dia resaka ihany koa tsika momba ny boky izay navoakany mifandray indrindra amin'ny lohateny io eny ary atramina lalako anao lohatenin'ny tononkalo ny dadarabe izay boky voalohany moa zany ny soratra ny endriky ny boky dia fotsy ranoray misy ny sary ny dadarabe manao akanjo mainty manao solomaso tazana tsara anay mpamaky zany ny mpanoratra eto dia miloko maintso ny soratra hoe atramina lalako anao dia ry ambany moa dia misy hoe dadarabe collection avy ao ambadika indray ny endriky ny boky dia misy tononkalo avy hatrany moa zany le soratra lohateny atramina lalako anao no voasoratra ao amin'ny aorinan'ny boky dia misy ihany koa ny adresin'ny dadarabe dadarabe@voila.fr ho antsika izay te hifandray aminy matevitevina ihany ty boky ty misy pejy maherin'ny 30 raha marina koa dia 30 pejy ity boky ity jifaitsika eny amin'ny mpivaroboky rehetra eto tanàna dadarabe indrindraindrindra amin'izao fotoan'izao izy aloha ao amin'ny imprimerie librairie antso eo ambanin'ny totobatin'ny Antaninarenina dia ao amin'ny espace loisir eo Antaninarenina izay ny toerana mety ahitantsika ny boky dadarabe mangataka tononkalo mpitiavana ho anao ihany zay aminao ihany zay satria araky ny nafantarako anao ihany koa tao amin'ny tranokala atao dia tena be mpanaraka be ny tononkaloanao rehefa miresaka fitiavana zay ianao miraraka fotsiny j'aime ao dia koa moa zany le misy resadresaky ny mpanaraka hoe toizy dadarabe tsara zany hoana mihitsy izy io salamizao zay zany le mba fifalitsika mpanoratra rehefa misy hoe misy mamaly ohatran'izay le zavatra ataontsika fanontaniako aminao inona indray tononkalotsika manaraka ny tononkalo manaraka dia mbola resaka fitiavana ihany satria efa akaiky moa zany le hoe fetin'ny mpifankatia araka ny lazay taonao teo ny eja dia ny fitiavana indraindray tsy mamifona kanefa izy tsy mamy indrindra no manome tsirony azy indraindray izy ohatra mangidy nefa ingidy iny no mamamy azy dia ny tononkalo vakiko zany hoe fitiany vakinina fitiavako anao fitiany vakinina mangidy manasitrana ny tazoko ririnina ila tsy hotelina kanefa manome ilay tena fiadanana sy fifaliam-be ny fitiavako anao fitia voamadilo tsy afaka ao ambavako tsy mety lantsiro jereko to tsy ampy
kanefa atao tsy landy raha vao midify ianao dia io afa mitady fitiavako anao fitia pilokely manaikitra kanefa tsy foky velively tena ankafiziko na mampipenipenina fitiavako anao fitia tsy misy ninina ya kanto de kanto ary mafinaritra koa zany somary mba miavaka kely amin'ny isan'andro indray zany hoe fitiany vakinina izay ya izay ny tononkalo natolotra Dadarabe ndaotsika naraka hira anankiray ary ye podro Dadarabe satria dia nitondra boky roa be zao izy eto amin'ny fandaharana tsiaro anao dia ny lohatenin'ity boky ity indray dia hoe tiako tena tiako boky faharoa izy ity misy soratra hoe tononkalo ny Dadarabe ary ny sarin'ny Dadarabe ihany ao ampovoany miakanjo mainty manao solomaso mijery tsara anay mpamaky dia misy soratra hoe tiako tena tiako mena midorehitra dia eo ambany moa zany hoe boky faharoa ary dia iry amin'ny farany ambany indrindra misy ny hoe Dadarabe collection dia ao ambadiky ny boky moa zany dia misy resadresaka fampahafantarana indrindra momba ny Dadarabe dia eo ihany koa ny tononkalo izay voalaza sady mitondra ny lohatenin'ny boky raha teo Dadarabe mahaliana be anay ity boky faharoa ity izay nampitondrainao ny lohateny hoe tiako tena tiako mazava vetrany fa resaka fitiavana be dia be mihitsy angamba ny atao anatiny aty sahoana ny ataoko hoe valopolo isanjato ny tononkalo angamba dia tononkalo mpitiavana dia misy ihany ny tononkalo atsikana dia misy ny tononkalo vavaka dia misy ny tononkalo fiainana andavanandro ya dia fitiava-tanindrazana fitiava-tanindrazana angatahanay ianao avy hatrany mba avetesoanay ary hoe izay tononkalo lazainao teo hoe tiako tena tiako zany fa tena mahaliana anay marina tokoa menanao misehatra tiako tena tiako ny ainy tena tiako dia ianao feno fity mazoto mankafy mibanjona ny masoko mitsiko feno hery tsy misy mistery fahitako daholo ny anatinao tontolo dia tiako koa ianao miangotongoty teny finaritra ombiendry mamina ny tanako tsy leona sanatria hoe tofoky ny dia fa tia mizara mamy tsy ifiko hatrany fa tena tiako loatra ilay antaantanao lalaiko tsotro zao mika ny anarako mangataka fity miventy ny dory lay masonao mikimpy mambaboneko mihitsy mamikoko zany tiako tena tiako ajaiko sy iriko ny mombanao rehetra fizany no ianao tia milalao mihira sy mifaly miasa sy mikezaka milofo tsy mifezaka ianao ny fifaliako ianao ny faniriko tiako tena tiako kanto loatra Dadarabe ary zany tononkalo zany tena mendrika mihitsy ho antsika izay mitady fanomezana ho an'ny Saint Valentin dia efa misy ny tononkalo ny Dadarabe tiako tena tiako azotsika tsy faina eny amin'ny mpivaroboky antso moa araka ny volazany teo sy ao Antaninarenina librairie espace loisir somary lasalasa kely ihany fanontaniana Dadarabe hoe nanomboka oviana anao no nizara ireo sanganasanao tamin'ny internet raha ataoko hoe amin'ny akapobeany angamba nisy fotoana ako tsy nizara mihitsy nanomboka satria tany amin'ny taona efatra amin'ny valopolo tany zany teny ambola amin'ny collège tsy nizara mihitsy fa tsy namana vitsivitsy sangisangy moa ny anaovako tononkalo manao tononkalo ohatrany antsika miaraka amin-dralahy dia teny amin'ny lycée nanomboka nizara tamin'ny namana amin'izay teny natsapako hoe ay misy ty ilay tononkalo dia tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo angamba nanomboka le nandeha ny internet dia nanomboka anjara tamin'izany moa tany amin'ny Caramail tany amin'ny rehetrarehetra tany fa mizara dia tonga indray ny serasera le hoe serasera ao amin'ny .org dia mandefa ao amin'ny serasera ny hery dia mandefa dia manomboka tiany ny olona fa ny ao amin'ny serasera moa zany tsy hoe misy zary tsy misy ninona dia tsy kelikely nanomboka indray tao amin'ny move tao amin'ny taona nahitako anao tao move atao dia nandefa tao move atao foana dia mandefa dia mizara dia
nanao blog tao amin'ny blogny serasera koa blogny dadarabe mbola misy le izy fa mbola tsy ajour moa le izy am'izao fotoana zao de nanomboka anisy ny Facebook tamin'ny taona 2010 angamba nanomboka nanao tao amin'ny Facebook de nandefa am'izay de tao tena mandefa isanandro de zay angambany de hoe tany amin'ny taona 2010 tany nanomboka nandefa tamin'ny internet de misy koa moa reo namana maromaro manao sity de asiany tonokaloko de reny koa zany tsy zareo nangataka tamiko hoe anao an'le izy de reny no misy azy ya misy tenina mpanoratra anankiray zay hoe ny mpanoratra no toy ny ray de ny mpamaky no reny ary ny tononkalo ny zanaka zany hoe tsy misaraka mihitsy ny mpanoratra sy ny mpamaky sy ny tononkalo atsika mpanoratra zany ka vao tsisy mamaky le tononkalo de taky ny ohatrany ahoana fahitanao azy rehefa tsy misy mamaky le tononkalo de ohatra mijanjanona ho azy le manoratra ihany fa ndraindray tsy ndraindray ohatrany hoe valia very fanahy tsy misy fanahy le izy fa io tsisy mpitendry de valia very fanahy rehefa tsisy mpamaky zay mihitsy ny mpamaky tena mankahery atsika mihitsy am'ty asa soratra zay ataotsika ty andaotsika isinda amin'ny hira anankiray izay ankafiziny dadarabe ny ralefatsika rehetra am'ty fandarana ity maro lafya ny tononkalo izay ataony dadarabe ao anatin'ny boky anankiroa izay nisoratany apatsahiviko kely fa ny lohateny boky voalohany moa zany de amin'ny hoe atramina lalako anao de ny faharoa de hoe tiako tena tiako boky roa be zao zany netiny dadarabe ho atsika am'ty fandarana androany ity de ao ny resaka fitiavana vetesiny teo ao ny resaka fidiranan'Andriamanitra de ohatrany hoe mba manontany anao zao de mba misy karazany hafa ihany koa tononkalo soratanao dadarabe de zay koa zao no ovakiko eto tononkalo tantara-piainana tovavy anankiray zay eritretina hoe somary mivona ihany ny lalany kanefa de angatahana izy hoe miverena amin'ny lalana mahitsy ndahoary de Geneviève ny anaran'le tovavy or Geneviève hoay nijery ny endrikao de lasa revirevy or Geneviève sy rotakolaka obolanginao ko zany ka te hanongo atrandry ireto masonao mangano hoany soa mamiko tokoa nde hoay izy tianao no mankataka zao sa mbola ilalao tsy aleo mitodido mamonjiny ao an-trano fa andreo mahita angano fa tatoato ane korotana ny tany tsy olany betsakandry hoadray re Geneviève aza de mafilo sy mana mafo ny ray mandreninao efilo lasa-dala ianao tsy te halala fa de midola ihany manara-po miliba sy tia manivaiva tazana anao eto ary Geneviève de tapaka ny revy fa te hiteny be manaino avinao fa arina loatra ianao ka indro verdi sy to mitebiteby miova Geneviève mahafinaritra be ny le tononkalo dadarabe sady somary ohatra matsikaiky kely kanefa misy anatra satria isika koa de pitaiza am'tony asa soratra zay ataotsika itony misaika anontany hoe nanahoana ny ataotsika hoe feedback anireo mpanaraka ny tononkalo raha navoakanao tao amin'ny Geneviève ay mahafinaritra ny olona le Geneviève satria sady mahita anarana daholo ny olona matetika rehefa de mba mahita ny azy koa de manohy be be moa namana manohy ao ohatra zao manao ny tononkalo io de misy manohy hoe zao ndray Geneviève ianao de pilarevy to mampiteby ohatra de ohatray de mahafinaritra de samy manohy ao daholo zay anaovany azy eo ya raha izay no resaka momba ny tononkalo mety antsika de saika antany kely any dadarabe koa izahay hoe dadarabe inona moa zany no ataoko hoe asan'ny dadarabe am'izao fotoana zao ny asako zany akoatran'ny manao tononkalo de mampianatra eny any amin'ny faculté de médecine any université ny Mahajanga de mampianatra any de ny asako anankiray koa dokotera mitsabo marary fanahy amin'ny akapobeany tsara de tsara tokoa zany asanao zany satria asa masina mampianatra avy eo mitsabo de mitsabo ny olona ihany koa amin'ny tononkalo
satria tena zava-dehibe ty zavatra ataontsika ty a tononkalo terapia ozy ny izay namana mihitsy tena marina izay mitsabo ny tononkalo de satria indraindray mantsy ny misy vahiniko eto dadarabe de hoe tsy mifandray mihitsy amin'ny tononkalo ny zavatra ataony nefa izy manoratra de indraindray zao mahaliana ny olo hoe mba inona re no asany mpanakantontsika rehefa manao fandarana toy izao de ny dadarabe moa zany de sady tena mifanaraka tsara ao anatin'ny asany a ny zavakanto ataony faharoa manarakarak'izay a de mbola angataka tononkalo amin'ny dadarabe ihany isika mampatsiaro antsika mpanaraka ny fandarana fa ato amin'ny radio Antsiva isika amin'izao fotoana izao fandarana tsiaronao a vahintsika mpanakantontsika androany a de i dadarabe irana anankiray ary a no ndeha menotsika Rabe Paoly na fantatra amin'ny solona anarana dadarabe no vahintsika mpanakantontsika ato anatin'ny fandaharana tsiaronao araky ny fantatra zany a de dadarabe a de sady atao toerana no an'le mpitandramasinany a de anisany ararotinay atao amin'ny fandarana moa fandalovany a amin'ny eto tanàna zany mba ifampiresahana aminy a sy ifampizarana ny tononkalo ka ny mpanakanto mihitsy no miantsa ny tononkalo amin'ny fandaharantsika androany de rehefa lampisehoany boky izay navoakany moa dadarabe averiko indray misy boky anankiroa navoakany a dia ny boky hatramina lalako anao boky voalohany sy ny tiako tena tiako boky faharoa de nisy tononkalo anankiray nanaitra ato dadarabe a izay angatahako aminao mba hiantsana azy a somary ataontsika hoe mahatonga saina kely ihany ny lohateny a ary izay foana moa nena mahafinaritra anay zany hoe misy karazana zavatra be dehibe ny tononkalo entina amin'ity fandarana ity Tomany Ragasy azonao tantaraina kely Tomany Ragasy izy ity de tononkalo nosoratako tamin'ny 5 zany hoe tamin'ny 5 efa ho roapolo taona lasa zay tany Montpellier mpianatra tany Montpellier tamin'izany mpianatra tao amin'ny faculté de médecine de rehefa tonga moa ny farany herinandro de mangingina ery de mahatsiaro hoe Tomany Ragasy fa lavikavana hoe anjay ny havana ny lavitrany Tomany Ragasy Tomany Ragasy fa lavikavana tao singany rereny atanin'olona tomany fa be fitiavana tany any lavitra tsy tatonina Tomany Ragasy fa mitambolona reny alahelo sy reny tsy ay tonena ny fo fa tsy mety mionona ka de ranomaso ny tongondray Tomany Ragasy fa mahatsiaro ireo andro lasera tsy hitampody ka indro embonembona mifangaro ny tonga mandindona ka te ody Tomany Ragasy fa any mantsy ikaky sineny sy ny avantina laozany reny na de tsy tsatry veloma ary tany zay ny aviana Tomany Ragasy ka tsy tafandry fa lavitra mantry ny tanindrazana ny vady amanjanaka sasa miandry tsy nety ny very ny lay nandrasana Tomany Ragasy kanefa mino fa ho avy ilay andro izay nandrandraina iaona ny fotsy mifanadino ka hiara-misantatra ilay maraina tsara de tsara ihany koa iny tononkalo ny dadarabe iny a ary mety iaina n'ireo malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina any a marobe manaraka fandarantsika dadarabe a raha tsy teny a ny ao a France hatrany États-Unis any a ahitanay a ny soratra hafa amin'ny zareo any a makahery a ho an'ity fandarana tsiaronao eto amin'ny radio Antsiva ity de seka antany kely any dadarabe indray zahay teo hoe rehefa antantarainy tsotsotra moa le hoe Tomany Ragasy a niresaka boky moa tsika satria boky a no zava-dehibe eo amin'ny mpanoratra zany hoe mamoaka boky zany a de fanontaniana tiako atao amin'ny dadarabe hoe ina moa zany no hetsika ataonao amin'izao famoahana boky anankiroa zao zany hoe ty boky anankiroa ty zany de nataoko ao anatin'le hoe fankalazana ny fahatelopolo taona nanoratako tononkalo zany hoe fa nandeha zay telopolo taona zay a efa namoaka boky anankiray tamin'ny taona 3 mitondra ny lohateny hoe Denis ny Mazava de efa vita iny de reto boky reto zany a no avokako fa misy hetsika zay tamin'ny ohatra tamin'ny larobia teo zany tamin'ny larobia 20 janoary de nisy hetsika tao amin'ny Tahala Rariasina momba ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy zay fankalazana zay de ny Zoma 3 janoary tao a Paris zany a nisy fivarotana boky sy fanaovana séance de dédicace koa ho an'ireo namana tao Paris iny ary dadarabe a fa
ela dia ela tokoa izay hoe 30 taona nanoratana izay ary tena mendrika izany hetsika maromaro izany hoe fahaka ny fahafantarako azy mbola isy zany ny hetsika anatin'ny fankalazana ny 30 taona ao anatin'ny fanomanana azy indrindra sy fandiniana hoe inona ny anaovana azy ary afaka efa bolana mbola tsy anao hetsika ohatrany hoe fiantsana tononkalo misy karazana kabaret kely miaraka amina pihira de miventy tononkalo de misy ihany koa tononkalo ohatra le natao teo zao ohatra hoe ny anaranao raiko efa vita hira izy io de tomany ragasy koa vita kohira de misy afaka ohatra zay de mba sady antsaina no iraina ihany koa le tononkalo enao no mihira azy izany mihira sy namana matetika moa miaraka mihira amin'ny tovovavy foana vehivavy foana rehefa mihiran'ireo fa de mbola omanina eny ary hira anankiray indray no ndeha hoenotsika ary aloha ia dadarabe no vahintsika ato amin'ny fandarana tsiaro anao de angataka tononkalo fitiavana ray aman-dreny ndray zay dadarabe inona indray ny tononkalo no maninao ao menanao avy hatrany dadarabe ny sehatra hiantsa nyity tononkalo ity ity tononkalo ity zany de tononkalo mitovitovy amin'le tomana ragasy teo fa ny rendy mikasika ny rendy rehefa tsy eo ny zanany raha fantatrao roneny raha fantatrao roneny ny ady zay atrehiko aty an-tany lavitra ny mafy tsy voafehiko re olana mitranga sedraiko isan'andro ny vatako efa trotraka raha mody ny masoandro raha hitanao ny dinitra mirotsaka antavako ireny manaintaina manenika ny vatako nataoko to tsy nisy ny aretako mazana fa zany no safidiko ny lalana malama tsy mba fantatrao ireny alahelo rehefa izao matsiaro sy mba mamelovelon'ny trano kelitsika fa iny mantsy zany kanefa ne de ferako ny foko tsy tomandy fa toy ny vaomaly reo teny nomenao antaona maro zay fony zao nandao isinda ny lavitra hikaroka ny soa mbola atao boko ato tadidiko avokoa fa saingy orovitiko ty taratasy ty tsy zany no andrasanao avy koa ty fandeha anoratrao mazava ny marainako sambatrao ronendry milamina ny fiainako latsaka andramasoko dadarabe amin'izany tonokalonao zany tena misy fanahy ny tononkalo ny dadarabe ary izay koa moa no mahatononkalo ny tononkalo rehefa mohatra ka mahakasika fon'olona ny tononkalo anankiray de zay le atao hoe tsara izy zay pejy fahavalopolo ao amin'ny boky pejy fahavalopolo satria rehefa nijery teto zay sy nieja de tsy voatsoratra atao amin'ny fanoroapejy la izy fa ao anatin'le boky faharoa hoe tiako boky voalohany hoe hatramina lalako anao ihany ao le izy satria be deabe ny ankizy manontany an'iny de ao ihany le izy fa tsy hoe very akory fa tsy voatsoratra atao amin'ny fanoroam-pejy ya rehefa mividy an'le boky hatramina lalako anao ianao ry mpanjifa hajaina de ny pejy fahavalopolo jerena voalohany fa kanto indrindra ny tononkalo ao anatin'io boky io de angataka tononkalo iray amin'ny dadarabe tsika amaranana ny fandarana fa alohan'izay de ndao isinda amin'ny hira anankiray aloha eny ary de amaraparana ny fandarana itsika androany nafinaritra ny fiarahana tamin'ny mpanakantotsika de tsy izay zany fa i dadarabe izay no alalana azy ao amin'ny asasorany fa rabe Paoly kosa no anarana tena anarany zany angataka tononkalo ray farany aminao zay dadarabe tononkalo anankiray izay hafa de hafa indray izy ty azonao zavaina kely aminay ve ny nanoratanao azy izao ny reny mpanao politika reny rehefa manao politika izy de ndraindray zao mivavaka mafy amin'Andriamanitra zay hoe Andriamanitra raha io zay anao politika de zay no natonga an'le hoe vavaky ny mpanao politika vavaky ny mpanao politika raha inay io zay any an-danitrany faly be zahay fa nahazo seza ihany ka misaotranao fa ho avy zao ny sosy hitombo ny arena ho feno ny ao aposy raha inay io kanefa na izany matetika izahay de tena bevinany fantatrao ihany malemy aniny nofo na mety ny fanahy ny tena mila mofo de nangalanay kely ny volam-panjakana namboamboarinay ny didy sy lalàna mba hametimety ny kozy sy ny afera mandalo aniny seza ka andrao miveravera nahazo fafapo eo zanak'anabavy
nomene izay tandrify ireo mpianakavy tsy misy adino akory ireo akamakama sy ireo madimozely mitosy sy tamana izay fanetretena nataonay hotsinisy nanara-pogalabona ny liba sy nitsitsy tsy nitsitsy nanao tsindrofa lavo sy nampijalikely tsy nisy andrasoandraso fa avy de namely raha inay eo izay no vavakay raha hitanao tsy mety de teny ifonanay kanefa be tsy mbadika ny fiainana antany ka mamelahanay isaosy aloha androany. Tena voatononao daholo ny fikafika ampanao polifika rehetrarehetra dadarabe mankasitraka anao indrindra nanaiko vahinay teto amin'ny fandaharana misy afatra kely ve amenao an'ny mpanaraka atsika de hoe ny fisaorana angamba aloha ny radio antsiva de ny fisaorana koa an'ny eja de ny fisaorana ho an'ny mpieno de ny fanirina moa de itoy atrany ny fiarahantsika mikalo sy miantsa tononkalo mankasitraka indrindra tatarabe de izay sy izay ary ny fandarantsika androany noely randrena tenaina teo amin'ny lafiny teknika ny eja poetanareo no nanolotra ny fandarana mandra-piono tsy aro anao tsy aro anao fandarana eto amin'ny radio antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nieza.